Ny mpivory ny fotoana ny rana midinika eto tanatin'ny fanahy 4 dia natsapanay fa tompona andraikitra izahay tamin'ny zavany seho teto amin'ny firenena ao ny mety ao ny tsy mety ka niteraka ratra koa vonona izahay hijoro modely amin'ny fampihavanana ary fanometanana ho amin'ny fitoniana maharitra mba hirosoana ho amin'ny fampandrosoana miantso ny vahoaka ihany koa ho amin'izany isaorana ny filoam-piangoana efatra nanampy tamin'ny fampitiniana hirosoana ho amin'ny fampihavanana hatreto isokatra amin'ny fampandraisana anjara ny vahoaka avy amin'ny faritra samihafa dinika manaraka ary faritana tsy ho ela ny daty anaovana izany Antananarivo fa 12 Janoary taona 2024 nanao sonia ireo finoana indray anjara sy ireo filoam-piangonana dia ifloisany Ery Rajaonary Mampianina filoam-pirenena Profesora Zafy Albert filoam-pirenena teo aloha Ratsiraka Didier filoam-pirenena teo aloha Ravalo Mananamarika filoam-pirenena teo aloha Rajoelina Andro Nirina filohan'ny tetezamita ary ireo filoam-piangonana Monseigneur Narbert Samuel Ajaona filohan'ny FFKM sady filohan'ny EEM Andriamatora Sendrasina Lala mpitandrina filohan'ny FJKM Pastora Dr Rakotandor Modeste filohan'ny FLM ary Monseigneur Don Marie Razanakolona filohan'ny ECAR dia izay zany ny fanambarana atolotra antsika rehetra dia manatitra ny fisaorana sy fankatelemana ary ny firarintsoantsika menakavy misaora tobokolary